manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana nandritra ny tapany maraina teo dia efa somary manansarotra ny mijery ny fohibean'ny gamane tsy misy fohibe mazava sy hita misongadina loatra intsony any amin'iny tapany avaratry amin'ny Madagasikara iny ka vinavinaina efa olevina antanety ity faritra Andoratsy ity na izany naty zany aza nefa dia mbola mitoetra trany ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra sy afovoany atsinanany amin'ny Madagasikara. Misy ny fampitandremana mahakasika izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay manakery manomboka anio ka hatramin'ny rampitso 7 mars fampitandremana amin'ny lokomena ny amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana any amin'ny faritra Diana, Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Toamasina ary Brickaville. Fampitandremana amin'ny loko maitso kosa any amin'ny faritra Loatramangoro, ny distrika Analalava, Antsohi, Bealanana, Mandritsara, Befandriana Avaratra, Tanambamanapotsy, Marolambo, Vatomandry ary Manoro. Manodidina eo amin'ny 50 mm amin'ny mety ho trahan-drotsakorana ao anatin'ny 420 amin'ireo toerana ireo. Entanina araka izany ny rehetra mba hiomana amin'izay mety ho fabetsahan-drotsakorana izay. Entanina foana ihany koa anaraka tsakany sandava ny toromarika eo meny manam-pahefana ny fotony hisoroana ny loza amin'ny mety isy eo. Ho an'ny mpiandrika eo Analalava hatrany Antsiranana ary eo Antsiranana hatrany Manoro dia mbola tsy tokony hivoaka iandrika mihitsy aloha mandrapalasa tanteraka ity gamane ity fa mbola hikorotana ny toetry ny andro an-dranomasina. Foana ihany koa ny fampitandremana mahakasika ny rivo-doza ho an'ireo faritra nahazo izany. Vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy dia saika ny varatra aza malefaka no andrafitra ny toetry ny androntsika afa-tsy ny any amin'ny faritra varatra atsinanana sy afovoany atsinanana iny ihany no mety hisy fiantraikany kely ny sisan-drahona niaraka tamin'ilay rivo-doza gamane. Vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina ary dia saika mbola azo orana ny any amin'ny faritra Diana, Sava, Ambatsoa, Analanjorofo mety hitatra hatrany Toamasina. Mety azo orana malefaka ihany koa ny any amin'ny faritra Sofia, ny Loatramangoro atsinanana mitatra hatramin'ny Vatovavy, Fitofinany ary Atsimo atsinanana. Ny faritra hafa dia ifandimby eo ny rahona Simo Masoandro na ibany toerana kokoa Ingaby Masoandro any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra Atsimo andrefany Madagasikara iny. Raha ny tolakandro kosa indray dia mbola ho hita taratra eny ihany ny orana any amin'ny faritra Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo mety ho betsaka mihitsy aza moa zay indraindray. Azo orana ihany koa ny any Diana, ny ilany atsinanan'ny Sofia sy Loatramangoro ary ny faritra atsinanana. Ny takariva na ny alina dia mety hisy ihany ny erijika isina orana malefaka na erikerika manify ho an'ny afovoantany iray manontolo tafiditra ao anatin'izay Loatramangoro, Betsiboka, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, Moromani mitatra hatramin'ny Matsiatra ambony sy Iorombe mety hipaka hatrany Vatovavy, Fitofinany ary Atsimo atsinanana. Morotsiraka avaratra andrefana sy any Atsimo andrefana ary Atsimo Madagasikara kosa dia tombanana ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mivinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 40 degré ho an'ny Analamanga sy Antsirabe raha toa ka tafakatra 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny Morondava. Eo amin'ny 4 na 5 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Mivinan'ny toetry ny andro abotsy kosa indray dia saika ho maina aloha ny andro ny maraina afa-tsy ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy ary Fitofinany no andrahona mety arahana orana malefaka indraindray. Ny takariva kosa indray dia azo orana ny any amin'ny faritra Diana, Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Mety azo orana ihany koa ny any amin'ny faritra Vatovavy, Fitofinany, Atsimo atsinanana mipaka hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana amin'ny tsitokotoko. Raha mivinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina eo amin'ny 5 degré maripana ambany indrindra any Vakinakaratra. Maripana ambony indrindra kosa dia 30 degré any Morondava ary eo amin'ny 4 na 5 degré eo kosa any amin'ny faritra Melaky, Boeny, Betsiboka ary Sofia. Vinan'ny toetry ny andro amin'ny alahady mipasika no amaranantsika sahady ny maraina dia saika ibany toerana kokoa Ingaby Masoandro manerana amin'ny faritra maro eto Madagasikara afa-tsy ny morotsiraka atsinanana iny ihany no somary ho sembanandrahona kely. Mety hisy orana malefaka ny vao maraina morotsiraka ny faritra Ambatsoa,
lanjorofo atsinanana vatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana misava ihany moa zay rehefa misandratrandro ny tolakandro kosa dia ho hitataratra eny ihany ny orana malefaka any amin'ny fahatridiana sava analanjorofo ambatosoa atsinanana vatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana ny alina kosa ny mety anana herijika isina orana malefaka na orana tandrifindrahona ho an'ny afovoantany iray manontolo atorak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra loatra mangoro ny faritra hafa indrindra ny amin'ny ilany andrefana sy atsimo andrefana dia ifandimby eo ny rahona sy masoandro vinany maripana saika eo amin'ny 5 degré hatrany maripana ambany indrindra any vakinakaratra maripana ambony indrindra any amin'ny fahatrimena be zany hoe any amorondava sy any amin'ny manodidina malaimbandy dia eo amin'ny 6 degré celsius hatrany any amin'ny faritra avaratra andrefana kosa dia saika eo amin'ny 4 na 5 degré eo ny maripana ambony indrindra dia izay indray vinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko